Mizara roa aloha hatreto ny fomba fijerin'ny vahoaka mahakasika indrindra ny fampiakarana ny ofan'ny toeram-piantsonana na ihany koa parking eto Antananarivo dia ny etsy Analakely, Antaninarenina ary etsy Atsahavola. Raha ny fantatra dia hiatra manomboka ny voalohan'ny volana febroary izao ny fametrahany ny vidin'ny toeram-piantsonana ho 500 ariary isan'ora. Andehary ho jerentsika ao anatin'ity sary manaraka ity indrindra ny fanampanazavana mahakasika izay. Hiatra manomboka ny voalohan'ny volana febroary zao ny fametrahana ny vidin'ny toeram-piantsonana ho 500 ariary eny amin'ny manodidina Analakely, Antaninarenina ary koa Antsahavola. Tetikasa izay tanterahin'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra sy ny orinasa Easy Park. Mizara aloha raha ny fomba fijerin'ny vahoaka mahakasika ny fampiakarana ny ofan'ny toeram-piantsonana raha koa ny parking. Izy kokoa ny filaminana eo amin'ny fandaminana. Ny baraino mipetraka kosa dia ny hoe lahara-pahamehana ve ny fametrahana azy io. Nisy moa ny resabe izay nandeha mahakasika ny fametrahana itony horodateur itony, indrindra tamin'ireo mpanolontsaina ny commune Antananarivo renivohitra. Eto kosa dia efa voafaritra ny daty izay ampiarana azy ity, manomboka ny voalohan'ny volana febroary avy izay 500 ariary isaky ny adiny iray ny ofan'ny toeram-piantsonana eny amin'ny toerana izay misy ireny horodateur ireny.